Ity lehilahy ity 5 taona nahavita nanolana ankizivavy miisa 7, 3 taona ny zandriny indrindra, 13 taona kosa no lehibe. Izy 7 vavy ireto dia samy efa noviravirainy ity lehilahy tsy mataotody ity avokoa. Olona mpifanerasera amin'ny fanakaviana ihany ity nahavandoza ity. Mitantara ny zavatra mamoetra ireto fianakaviana sy ny solotena ny zaza voaolana. Le zavatra misy olo le zavatra mampaeo dia zao. I ravinatoko natao hoe fanatokisana zanaka vadiny zanako. Izy mipetraka aminay, tragnonay mipetrarandreo. Ora nefany io nifatokisanay azy, tsy haiko reo mandeha aminazy raha hafa raha tony. Ao ny vadiny amin'ny malila azy, ao ny kotrokotrony amin'ny tagnana. Izaho tamin'andro raiky zao koa nataony tampifofona ny teo dia nampidorony latrany dia tsy tafiditra dia nitsokitsikiry ny tanany. Lehilahy iny ianao? Zay moa ka natory dia zay natory dia nasorony kilaoty dia boka tetiny eny hoe miala anao. Tineny zany fa anao mangina tineny zany. Dia zaho tsy maintsy nangina dia tineny dia efa nasorona amin'izay kilaoty dia nivadiny za efa vita amin'izay raha tineny zany hoe aza miteniteny fa efa miteniteny dia vonoa. Zavatra nataony anakay hoe teneny zany. Izy nitony ny tanako ho teneny zany hoe anao malaky ety ho teneny zany dia nasorony lamboko. Ho teneny zany anao zany anao irinina ho teneny zany manginangina na fa andro fahala jiaby ty na mbo miteniteny foana. Boko amin'izay nivadiny zaho. Zaho zay namonjy kermesy igny dia nandeha mivoaka namany zaho. Zaho mivoaka namany igny dia nisy tomina. Zaho voasontona igny dia nitadiny amin'ny vodimanga. Zaho voatady amin'ny vodimanga igny amin'izay nasorona lambako. Voasorona lambako igny nalany koa ninazy. Zay vao amin'izay fenakay ila mipendeny, nakay ilany amin'izay koa ataony amin'ny soroka anazy eo. Rehefa nametraka fitoriana teto anivon'ny polisym-pirenena ny renin'izy 7 vavy ireto dia nanokatra ny fanadihadiana sy ny famotorana avy hatrany ny tompon'andraikitra. Natolotra ny fampanohavana ny alakamisy 10 ny volana oktobra ary nahiditra ponja vonjomaika. Mariana etona fa miaiky ny eloka vitany io lehilahy izay nahavandoza tamin'ireo zazakely 7 ireo. Amin'izao fotoana izao amin'izao ora izao dia efa nadoka amponja vonjomaika io lehilahy nahavandoza io. Manoloana izany trangan-javatra izany dia eto dia manentana antsika ray aman-dreny isika mpiara-monina mba ho sahy hitoroka raha misy toe-javatra miseho ohatran'izany. Manentana ihany koa amin'ny fitezanany ankizy, fitezanany zaza. Tsy tokony ho variana isika ray aman-dreny manoloana ny zaza. Tsy variana amin'ny fitadiavam-boly isika fa jerena ihany koa ilay zaza fa raha ohatran'izao toe-javatra izao dia mampalahelo, tena mampalahelo ny mahazo ny zaza. Samy tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-mason'ny zanany tsirairay, indrindra ny amin'ny tsy tokony hanaovana tsirambina ny amin'ny fitezana azy ireny, mba hisorohana amin'ny tranga mamoetra tahaka izao.